Andro ity ny fivoriana ara-potoana faharoa ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny kongresin'ny tetezamita. Laha teny tokana natao amin'ny filohan'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita Rasoloso Dolin imason'ny bromaritra ny filohan'ny androm-panjakana ary ireo mpikambana amin'ny CST izay no namarana ny fivorimbe ara-potoana faharoa amin'ny ity androm-panjakana ny loharona ity. Nasongadiny ny kabary ny lafin-javatra telo lehibe, ny lafiny mahampanao lalàna izay nilazany fa tombotsoam-pirenena trany no nentina miaraka nandany ireo tolo-dalàna rehetra ireo. Teo ny lafiny mampanaramaso ny asan'ny gouvernemanta, ny fanoloran-kevitra, namarina izany ny fiaonana tamin'ny gouvernemanta ary ny fananganan'ireo vomiera anadiady eo anivon'ny parlemanta momba ireo raharaha mafampana toy ny resaka bois de rose, ny raharaha tany Antsimo, ny arena ambanin'ny tany, ny raharaha nadidina Ramarsona ary ny resaka aditany. Ary farany dia nisongadina tamin'ity lahateny ny filohan'ny CST ity ny lafiny mampia sy mpiantoka ny vondrom-bahoaka paritra ny CST ary tsy noadinony ny nanafatrafatra ireo mpikambana ny amin'ny tokony resahan'izy ireo mikasika ny fifidianana izay ho atao amin'ny taona 2024. Lalàna 5 no tapaka tao anatin'ny 2 volana teo anivon'ny kongresy ny tetezamita. Isan'ny goavana tamin'izany lalàna mifeny fitantanam-bola-panjakana ny taona 2012. Andrindray ny fanjakana ho 2.9 isanjato ny fitombon'ny arkarena fahobe raha toka tombanana ho 7.4 isanjato ny fidangan'ny vidim-piainana. Volavolan-dalàna 9 no lany ary tolo-dalàna 3. Ny mahakasika ny politika indray dia mindrandra ny fifidianana mangarara ny fitondrana malagasy. Nambaran'ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Mamy Rakotoarivelo fa mitentina 9 alina tapitrisa ariary ny teto-bola-panjakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Nankasitrahany teto ny fahavitrihan'ireto parlemantera ireto nandritra ity fivoriana ara-potoana tao anatin'ny 2 volana ity. Ny rary soa sahady ny vahoaka malagasy ihany koa ny tenany amin'izao akatoko ny fety izao.